nahoana isika ny mila famonjena zay no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity mila famonjena isika satria very mila famonjena isika satria nandova fahotana zay indray no jerevantsika ao anatin'ity vidéo anankiray ity tamin'ny herintsika fandresaka momba amin'ny famonjena raha tsy hitanao le vidéo ataontsika eo ambany eo amin'ny description ambany eo ny lien vidéo afaka hijerevanao an'izany vidéo zany dia hojerentsika androany hoe nahoana isika ny mila famonjena aoriana ny générique. Faly miarabantsika tsiraray avy indray tompoko tonga soa ao anatin'ity vidéo ity izany. Nahoana isika no mila famonjena zay no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity mila famonjena isika satria very mila famonjena isika satria nandova ny fahotana hoy teny Andriamanitra amin'ny Romana 7:7 fa samy fananota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra Andriamanitra. Ao ny Baiboly samy fananota izy rehetra. Na mbola tsy nanao ninina ary ny zaza voateraka dia efa mpanota satria nahoana efa nandova fahotana. Hoy ny teny Andriamanitra fa samy fananota izy rehetra, zany hoe mbola tsy nanota zany isika dia efa mpanota. Na zaza 3 taona ary dia efa mahay mandainga, zany proof fa nandova fahotana isika. Hitantsika na zaza voateraka fotsiny ary teo raisina izy teo tsotrona izy dia mitomany satria nahoana efa nandova fahotana. Hoy ny teny Andriamanitra atao amin'ny Romana 9:7 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa fahafatesana ny tambony ota. Zany hoe raha tsorona zany dia zao ny olona rehetra dia efa voahomana ao amin'ny fahafatesana avokoa satria misy tambony io fahotana io. Ka raha tsy miditra ao anatin'ny planin'ny famonjena zany ny tsiraray avy dia possible tratra ny fahafatesana satria fahafatesana ny tambony ota. Noho izany ny famonjena zany voalohany manakana ny fahafatesana, ary ny famonjenantsika dia tsy miankina ny zavatra nataontsika na ny zavatra tsy ataontsika, na hoe anao an'izao dia ho voavonjy, anao asa soa be dia ho voavonjy, tsy miankina amin'izay ny famonjenantsika. Romana 5:12 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa amin'izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona ray ho amin'izao tontolo izao ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy fananota izy rehetra. Ny fahotana dia nilovaintsika avy amin'ny Adama sy Eva. Noho izany lasa misy natiora ny fahotana zany ao anatin'ny olombelona tsiraray avy. Io natiora io voalohany tia zavatra ratsy, faharoa mora mandray zavatra ratsy, fahatelo mitahiry zavatra ratsy, tadidy daholo ny ratsy nataon'ny olona satria zay le natiorany, zay le natiorany fahotana, zay le natiorany olombelona. Ary fahaefatra mamoaka zavatra ratsy. Ny vorona zao natioran'ny vorona dia natao anidina, zay mahavoro manidina azy. Natioran'ny omby isaky misakafo dia miahaka, zay le hoe lozan'ny omby miahaka. Dia natioran'ny olombelona kosa dia natiora manota, zany tompoko natioran'ny olombelona. Zany ny antony ilaintsika famonjena satria efa samy fananota izy ny teny Andriamanitra. Ny famonjena no mametraka natiora vaovao anatintsika, mametraka ny natioran'ny lanitra ary mametraka ny natioran'Andriamanitra ao anatintsika. Fa tsy hoe rehefa nandray ny famonjena akory tsika dia lasa Andriamanitra, tsy lasa Andriamanitra isika fa tsika dia olombelona foana, fa lasa zanak'Andriamanitra. Mbola ho hitantsika amin'ilay sika ny ariana any moa zany raha sitrapon'Andriamanitra. Rehefa voavonjy ny olona anankiray dia lasa tsy mahazaka fahotana intsony. Noho izany tokony hitombo amin'ny natioran'ny lanitra zany zasy ianao. Raha mbola tsy nandray ny famonjena ianao dia manasa anao anao an'izao vavaka izao. Vavakantsika tompoko, averenao amin'ny fonao rehetra izao vavaka izao. Andriamanitra misaotra anao fa tena tia ahy ianao, mamindrafo amiko fa mpanota, miaiky ny fahotako eo anatrehanao mamelany ny eloko mba hiantrao sasao amin'ny rahanao Jesosy Kristy Tompo, any atapindohako ka hatrany am-paladiako. Dia tia handray ny famonjena amin'ity androany ity, tia handray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jerentsika amin'ny herin'ny androany hoe inona no natioran'ny fahotana.
misaotra anao naharitra ny hainao hatramin'ny farany a raha nafinaritra anao ny vidéo a dia azy amin'ny salasala milike micommente mipartage a dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a veloma tompoko